Ary raha manilika olona ianao dia ianao ihany managadra ny tenanao. Fa mila mifampiankina isika rehetra na tiana na tsy tiana. Tsy maintsy haratra ianao fa fanasitrananao zany, miainao anatinao izy ary afaka hanitsy izay olona manao zany aminao koa. Ampianatra mikasika ny vokatry ny fanahy, fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharetana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahalemem-panahy, fahamarinana. Androany aho resaka mikasika ny fahalemem-panahy sy fahamarinana. Fahalemem-panahy sy fahamarinana, inona no mahasamihafa azy roa? Tena ohatran'ny mitovy be loatra amiko izy roa. Zao, fahalemem-panahy dia miresaka toetra kokoa izay iainantsika. Fa ny fahamarinana dia mikasika bebe kokoa ny zavatra ataontsika. Inoko fa noho ny karaza toetra izay ananantsika zany. Ngamba ianao mety tonga dia olona tsara hatrany an-kibodreninao. Ny toetran'ny olona tsara dia mitondra olona tsara tonga dia natoraly aminao, fa ataoko fa ny ankamaroan'ny olona tsy mitovy amin'izany daholo. Fa ny vaovao mafaly dia afaka miova isika. Ndrehetra ilaza hoe afaka miova. Tsy afaka miova satria za miezaky niova, fa afaka miova satria Andriamanitra no efa nanome fitaovana ao anatin'ny fahateram-baovaoko izay misy masombolondreo vokatry ny fanahy. Raha manana masomboly ianao, afaka ny tombo vokatra zany, mila ambolenao izy, mila tondrahanao, mila esorinao milavitra amin'ny bibikely, dia mila esanao zany. Isaky ny manana fahafana mandeha amin'ny ray amin'ny vokatry ny fanahy ianao ka manao izany, dia tombo herikely ianao amin'izany toerana zany, dia ho lasa mora aminao manao izany amin'ny fotoana manaraka. Andriamanitra dia nanova tamin'ny fomba mahery, saika taonany mihitsy tamin'ny arako taminy ka ampahantsorana tsy mitovy amin'ilay olona taloha mihitsy aloha izao. Ary fantatro fa ny sasany aminareo efa nandalo izany. Firy aminareo ny samylaza Andriamanitra nanova azy ohatr'izany. Firy aminareo zao ny tsara lavitra noho nareo taloha. Firy aminareo zao ny tia manao zavatra ho an'olona amin'izao. Hitanareo, mba fantatrareo ve ny asarobidin'ny fahafahana? Laza zany hoe mahatadidy izany toetranao taloha. Donc eo tadidiana kely vetivety. Fa afaka milaza ampatsorana ianao fa tena mankafy manao zavatra ho an'olon-kafa, tena mahagaga. Galatia 5:22. Fa ny vokatry ny fanahy kosa, ilay asa ataon'ny fanatrehany eo amin'ny fiainantsika dia fitiavana, fifaliana, faliana, fiadanana, tsy mora tezitra, fandeferana. Zany midika fa tena manana fandeferana betsaka ianao. Faharipo, fahamoram-panahy, manolo tena foana, dia ny fanaovan-tsoa, fahamarinana, dia izay ataoko hoe fahalemem-panahy, fanetretena dia fahonoana-po. Tsy misy lalàna manohitra izany na koa hitondra fitoriana amin'izany. Na dia ny devoly aza dia hanana fahasarotana ny amin'ny tantavana izay tsy mety eo aminao raha izany foana no fomba fandehananao amin'ny fiainana. Tadio fa isika dia mifantoka amin'ny izay mampivelatra sy mamatotra ary mampitombo eo amin'ny fiainantsika. Ka raha mifantoka amin'ny fahazoana izay tianao ianao amin'ny fitadiavana fomba ahafahanao mahazo izay rehetra tianao, dia zany vao mainka hahatonga anao lasa tia tena kokoa, na dia mbola asianao marika kristiana azy zany. Fa raha mifantoka amin'ny vokatry ny fanahy ianao ka mankatoa an'Andriamanitra ka tonga fitahiana amin'izay toerana rehetra alehanao, dia izay no lasa hitombo sy hivelatra eo amin'ny fiainanao. Nisy fotoana nanontany tamin'ireo fotoana hafa, afriana ny fotoana lanao teo amin'ny fiainanao ny anarana fitiavana sy ny vokatry ny fanahy. Firy zao no isan'ny bokin'ny vokatry ny fanahy efa novakianao? Fianarana baiboly firy no efa vitanao mikasika ny vokatry ny fanahy? Karazana CD firy na DVD firy no anananao mikasika vokatry ny fanahy? Tena ataoko fa afaka mijery any amin'ny tranombokinao sika dia ahita hoe inona ny zava-dehibe amintsika. Firy ny isan'ny boky mpitiavana efa novakianao? Impiry ianao nianatra fitiavana? Efa mba nalainao mitokana ve ny Korintiana 2:12 dia mba tena nijereninao manokana ny famaritana ny tsirairay amin'ireo tenindreo? Inona ny hoe maharipo? Inona ny hoe mora fanahy? Inona ny fahamarinana? Mampahery anareo mba hanomboka hianatra izany zava-dehibe amin'Andriamanitra izany. Tesaloniana 1:5.
ary ihany koa ilaza kely aminareo arakaraky ny anaovanao izany vao mainka hafaly anao fa tsy tahaka ny hoe zavatra ho an'ny olona rehetra izany dia ianao rery ny tsy mahazo ninina amin'izany fa arakaraky ny ivelomantsika oatra izany voalohany aloha dia anao tsika lehibe eo amin'ny endrik'Andriamanitra sika izay zava-dehibe amiko izany za tia amin'ny falin'Andriamanitra sa ahoana ataoko fa manana karazana olona petsaka tserena izy manao izay mampalahelo azy fa raha za dia tia mba ho isandreo mahafaly azy ianao zany afaka manisy tsika eo amin'ny endrik'Andriamanitra ary ianao koa arakaraky ny anaovanao izany karazany zavatra izany no ampitombo ny fifalianao afaka mampiakatra ny fifalianao avy hatrany ianao amin'ny fandehanana koa amin'ny vokatry ny fanahy dia jery sika eo amin'ny andiny fahefatra eo amin'ny Tesaloniana voalohany Paoly nanome taridalana amin'ny akapobeany ho an'ny fiangonana ary hitako fa maliny izany ny amin'ny fiteniny izay feno toro lalana mikasika ireo karazan-javatra ireo andiny favalo fa satria any andro sika dia aoka ahony tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ny fiarovan-tratra any fanantenana famonjena no fiarovan-doha iresaka aminareo kely amelohany ametrahana mikasika izany zavatra izany tena zava-dehibe ny fomba ilazan'ny baiboly amin'ny toerana maro fametrahan-javatra na fanesoran-javatra ary taona maro lasa na nanofo miverimberina azy nanelingelaka na nonofo efa nandeha tamin'iray tamin'ireo conférence koa fa mbola ny akanjo mandrika ihany nanaovako dia ny andro ny fiaranay aho mba ho avy teo hitondra ny akanjoko fa tsy tonga ilay izy dia tsy tonga ilay izy dia tsy tonga ilay izy dia tapitra ny fiderana dia tonga ny fotoana izay tokony hivoahako ary tena sahirana satria za zany tsy maintsy hitsangana antrehany olona miaraka amin'ny akanjo mandry ary tsy azoko mihitsy zany nofo izany ary taorian'ny taona maromaro Andriamanitra nanomboka nanomiany fampianarana mikasika fitafianan'ny fitiavana fitafianan'ny fahamarinana fitafianan'ny kiraro fihavanana fitafiana famondrapo fitafiana fahamoram-panahy dia nanomboka nampianatra ahy izy fa tsy tena nitafy tsara ny fanahako zao fomba hitafianao zavatra ara-panahy dia ny fanomanana izany ara-tsaina aloha ka tena afaka milaza aminareo koa tsotsotra na ho tsara amin'olo izany ianao raha tsy efa nisainao izany aloha fa mila misaina izany aloha every izay zavatra ho ataonao rehefa mifarany ty andro ty efa mba nanomana fitahinao an'ny hafa venao androany efa mba nieritreritra zavatra venao tamin'ity arivo ty zao manana ary tsy lazaiko anareo zany satria za mivitena fa olon-dehibe Joyce fa lazaiko anareo zao efa nahonena taona maro tamin'ny fiainako ary farany nahita ny fomba ampifaliana tena ka andeha hiasa ohatr'izany foana satria hitanareo araky ny ampifalianao an'Andriamanitra ny falianao koa satria ny fanahy ny miainao anatinao fa raha misaona ny fanahy masina dia misaona koa ianao fa raha mitsika izy dia hitsika koa ianao manaova planina mba ho fitahina ianao miomana foana hoe raha avy ny olona tezitra anao dia amela azy réunion eo miomana foana ianao hoe mora mamela heloka dia miomana foana koa ny anome zavatra ankasitraka olona ny ampahery olona fa aza fotsy marana dia manao fa eny ary tombo izao ny tanjoko androany izay aleako rehetra tsy fantatra hoe firy isan'ny olona ho hitako androany angamba 520 fa isaky olona tsirairay avitako dia te ilaza zavatra kely amin'izy ireo izay ahatsiarovan'izy ireo tsaratsara kokoa no ny mialohany natongavako teo firy aminareo no mahatakatra fa arakaraky ny tsy ampiasainao sainao loatra no mahafaka anao kokoa ny zavatra lehibe indrindra izay nanafan'Andriamanitra ahy dia ny tenako aloha zany hoe ny fiainako izany tena za foana tena efa leon'ny tenako a misy olona veto androany izay efa leon'ny tenany dia ho afaka amin'ny tenanao ve ianao vitanao zany efa za milaza aminareo fa tokony atao fananiny zany atao tanjony zany tsy afaka andrasanao tianao zany tsy ho tianao fantatra izany mihitsy izay fahatsapako tamin'izany fo tamin'ny maraina misy fotoana zao tena natsiaro tena reraka tamin'ny farany herinandro zany hoe tsy azoko hoe ahoana hitanareo izy amin'ny malala dia anao izay tokony ataoko fotsiny a tsy takatra reo zany fa filoikama dia naraha rehefa herinandro zao izy mitarika fiderana aminareo eto sady manao asa tsara ka ianao zany tsy voatery ho tsara foana ianao vao afaka nita olona marina lazaiko fa tsy voatery ho tsara foana ianao vao afaka mita olona zany dia sombony amin'izay mampivelatra toetra eo amin'ny fiainanao ka rehefa mandroso ianao ka manao izay fantatrao fa tokony ataonao na tianao zany na tsy tianao ny tsy fahatsaranao tsy fialatsiany tsara ho an'ny toetra ratsinao ka tsy tena natsiaro an'izany rehetra zany tamin'ny maraina fa
sady reraka dia tombo jesosy eo apio hitanareo ohatrany hoe aminao lasa hoe aminao zany hoe tiako ny manao zany fa zange zao mety ilay fanatratrarana nisa 5 amiko ka mila miazona ny tenako salama sy miazona ny toetrako tsara ary isak'izay mahalala fa raha tena reraka loatra ianao dia mila miasa mafimafy koa ianao zany ny amin'ny fihazonana ny toetranao tsara ka manao fanahinina manomana zavatra zay fantatry fa ho ataoko an'olona rehefa mody andro any ary milaza aminareo fa arakaraky ny tsy ampiasainao ny sainao no hitombony ny fahafahanao sy ny hafalianao ary mbola anytany any ary za tsy mitady nareo amaly amin'ny feo mafy fa mba teanao zay atonga anareo andinika kely oviana ny fotoana farany mba nipetranao ka mba tena nandinianao anaovana fahalemem-panahy sy fahamarinana fa mila manao fandaminana sika amin'izany zavatra zany fomba fitafianao fitiavana dia fanaovanao ny sainao andeha amin'ny fitiavana ny fomba hitafianao fahamarinana dia ny fanaovanao ny sainao anao ny marina amin'ny olona fomba hitafianao famoram-po dia ny fanapahanao hevitra ny amin'ny fotoana ny olona zao amin'izao fotoana zao tsy manao zavatra arak'izay ilanao azy zany za koa tsy manao fanerena azy ireo zao fotsiny lazaiko tsy maninona efa betsaka loatra ny fanerenany olona eto tany tsy mila pitsika ntsony zany dia voly tena manery ny olona mafy mihitsy tsy hanampiaza amin'izany tsika amen ianao koa zao afaka ny ofaly satria zaho tsy hanaovany afatro mihitsy mitafy fitiavana 7 ary mangataka aminareo zay raha lamba hoekenareo zay mikely ainy eo aminareo ekeo araky ny maizy azy izy isaotry ankasitrao ary ajao izy rehetra ireo zay mitondra anareo ao amin'ny tompo izay manitsy sy manoro ary mananatra sy mampahery anareo disoka ilay nyvakiko teo 7 ary mba ho ajainareo indrindra amin'ny fitiavana fahalalana sy fanaovan-tsoa izy no ny asany miavana tsara amin'ny tenanao ka eto amin'ny 9 nyresaka mikasika fitiavana izy fa zao indray izy miresaka fiadanana eo amin'ny 7 ary mananatra anareo zay rahalahy anaro ampitandremy sy torohevitra mihitsy zay tsy mitoetra tsara omeo tokony malemisaina malaina pekrotana ny tsy marina ampaherezo ny reraka mandeha fera amin'ny ny olona rehetra azony foana ny fahatezeranao fa 5 tandremy mba tsy isy amaly ratsy olona fa mieza mandrakariva hitady zay tsara na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra zany zao dia Tesaloniana 1:5 dia taridalana tena tsotra mihitsy zany hoe ohatra ny Paul miaraka mipetraka amin'ny olona dia miteny hoe zaho antiako manana ny tsara indrindra amin'ny fiainana nareo Jesosy mataontsika mba hanantsika fiainana lehibe ry fiangonana tiako mba hanana ny tsara indrindra amin'ny fiainana zay afaka anaozinareo nareo misy karazan'olona velibetsaka any zay tsy mahalala ny Kristy ka andao hivoaka any amin'izao tontolo izao dia ho tonga afatra amin'izy ireo ndao hitoroteny foana ka tsy hiteny raha tsy teny ilainy zany ndao ataontsika nitoetratsika sy ny asantsika ho toroteny hitanareo afaka mifamaly amin'ny teny nareo fa tsy afaka mifamaly amin'ny asa mivatana enareo ave ianao zany angamba madama ianao hoe dia manana vady mbola tsy voavonjy dia nanandrana nytory filaza tsara taminy ianao ka nilaza tamin'izay tokony ataony ka tsy mba niraharaha izay nataonao akory izy fa lazaiko anareo zao raha 5 taona zay dia mbola afaka mitoy maneho ny vokatry ny fanahotra anao ianao zao ianao zao efa mahaliana azy dia hoenao hoe 5 taona ops ataoko fa mba niteny misimisy koa ianao zao fa ny marina zany hoe tahaka ny Paul nipetraka niaraka tany Tesaloniana dia tahaka nipetraka niaraka amin'izareo avy any Ohio ry Ohio ry Cleveland dia tsy haiko koa dia ho ihany hoe tia misy fomba nanana fiainana tsara ry olona tafio ny fitiavana mpahirezy ny olona atsagany ny olona rehetra ampedany ny tenanao manana faharetana amin'ny olona rehetra dia tazony foana ny fandeferana atao fitoetra ny fanehoana fahatsarana ataovy izay anaovana ny marina
dia avetsy ny toy laza zavatra avy izay matanjaka tsy mba isan'ny ray amin'ireo vokatry ny fanahy fa tiako izany misaora amin'ny zavatra rehetra, misaora n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Na manahoana mety hotranga ny zavatra misy eo misaora mandrakariva dia misaora n'Andriamanitra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ao nareo. Hitanareo ve izao? Jereo kely dia laza zavatra aminareo ny olana izay verinao io dia tahaka ireo zavatra tsindrindra rehetra maneran-tany. Mety tsy tena olanao eo akory aza ny tena olanao. Dia hoe na hoe inandray izany tena olako. Ny olanao izao angamba mety fomba hitrehanao ilay olana izay hatrehanao izao. Tady izao tena reraka kely ampio mba hanamora an'izany. Famindram-po dia fahamoram-panahy ihany famindram-po. Ireo olona tiatsika ny famindram-pon'Andriamanitra sa tsy izany? Andriamanitra tena magaga ny famindram-po satria afaka manao zavatra tia isika kanefa mbola avelan'Andriamanitra. Fa tsy mba manilika antsika ny amin'ny fiainana izy. Satria isika tsy manao ny zavatra rehetra tsara arak'izay tadaviny amintsika fa anaovantsika izany vaovao isa-maraina ny famindram-pony. Ary hitako fa tena manao fanavaozana isan'andro satria za efa tota ny maly foana. Sasany aminareo zao mila mifo izay no mahatonga ny hoe zava-dehibe ny fo maraina dia mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra. Za zao tsy tena mpifo maraina. Tianao ve zany anan'andro ratsy mahonena tanteraka izany? Mila manao zavatra ianao mba hahatonga ny marainanao tsara fanombohana. Izany hoe raha ohatra ianao ka olona tsy maharitra fotoana lava dia manaova 5 na 3 minitra ohatr'izany. Tsy haiko aloha midia mantrano na any amin'ny trano fidiovana ny vafaha 10 minitra. Dia lazao fotsiny ampio Andriamanitra. Ampio dia hitafy fitiavana, dia hivoaka ny tranoko andro any dia tondra olona tsara. Tena manana olana ao Andriamanitra ary mitady anao tezitra foana izany dia aza vela entiny izany any olon-kafa fa manaova planina mba hivoaka dia mitondra tena tsara. Firy aminareo no mihevitra fa sosokevitra efa mahazatra izany. Fa fantatrareo ve ny zavatra ataontsika rehetra foana mandeha amin'ny fihetsem-pontsika fotsiny. Tena misy fanerena betsaka amika tena tsara mihitsy. Tsy hitako izay anaovana ny toetrako. Manana olana, tsy milamina ny olona rehetra manana olana. Tsy ianao rery ny olona manana olana, ny olona rehetra samy manana ny azy. Ary ninona olana misy aminao dia efa mety misy olona atao amin'ity trano ity izay manana olana lehibe lavitra no ianao. Famindram-po dia zavatra mahafinaritra. Jereo no Matthieu 1:20. Ampahery anareo fotsiny mba ho lasa tsara fanahy. Fa lazaiko anareo fa za kristiana Elizabeta aloha. Fa zaho aloha efa niala tamin'izany. Satria nareo manana ilay sarotavan'ny fiangonana izay soronareo dia apetrakareo izany rehefa eo ambarafara-piangonana. Dia raina ny tompo misaotra anao Jesosy, voninahitra an'Andriamanitra. Alleluia! Amen, 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 amen. Tiako anao pastera, tiako anao rahavavy, tiako anao rahalahy. Amen. Dia mody avy eo. Fa inona ny olonareo ato amin'ity efitra n'ity ireo olona efa marary sy ireo miatrika ny zavatra ohatr'izany a. Tsaroko ny fotoana nitsanganako teo akaiky ny devy teo am-piangonana izay nanandratako ny tanako sady nira fiderana ny sainako izao ihany koa hoe raha mihevitra izy fa andeha handro sakafo azy avy eo dia hiampy zavatra afaka ny androany. Izy ary tsy manao fatsy mijery baolina foana dia za daholo izany manao andrara rehetra atao trano efa marary sy leo izany a. Tia ny tenako. Ohatrany hoe olona fantatrao izany. Inona mahatonga an'i Jesosy tena manintona antsika? Satria izy ohatr'izao. Ka raha hampiasa antsika ho mpisolo-tena azy eto amin'izao tontolo izao isika dia mba haniton'olona aminy amin'ny alalan'izay ataontsika dia mila lasotran'izao isika. Zava-dehibe indrindra afaka ataontsika dia ny mivoaka any amin'izao tontolo izao, ny amin'izay korotana misy eo dia mampiseho ny vokatry ny fanahy. Ary za tsy miresaka hoe famelana ny olona anitsakitsaka anao sy akatombony aminao. Fa za miresaka fitondran-tena ohatra n'Andriamanitra. Jesosy miteny olona rehefa ilainy izany. Tena mahitsy amin'ireny olo ireny izy. Fa izy tsy mba manilikiliky ireny olo ireny eo amin'ny fiainany.
ary nieritreritra tamin'ity arivo ity ary za mihefitra fa ny fomba nasazentsika olona zay tsy famela-keloka aloha zany dia sika manangana rindrina dia manilika azy ireny amin'ny fiainantsika rehefa tsy manao izay zavatra tiantsika ataona izy. Ary hitanao fa afaka mijoro akaiky ny olona mihitsy ianao nefa mbola manilika azy ireny amin'ny fiainanao ihany. Tory zavatra tsy mbola nataonareo aho. Za tsy amelanareo tsy amelanareo andray tsy andratra zantsononareo. Hitanareo ve zao raha tsy manam-pandrinana io voaratra ianao dia tsy afaka mity. Ary raha manilika olona ianao dia ianao ihany no managadra ny tenanao. Fa mila fampiankina isika rehetra na tiana na tsy tiana tsy maintsy haratra ianao fa hanasitrana anao zany miainao anatinao izy ary afaka manitsy izay olona manao zany aminao koa. Matio 1:20 Jesosy laza hoe mankanesa aty amiko nareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa za no menareo fitsaharana. Anamora aho, anamaivana sy amelandray ny fanahinareo. Entony ziogako ary menara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-poa dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo nareo, fanamavanana, famelombelomana, fitsaharana, fitahiana feno. Fa mora ny ziogako, teny ilaina, tsara, tsy manasazy, tsy mafy, maranitra na manery, fa mafinaritra zany, mamindra fo, mateoty ary maivana sy mora entina ny entako. Dia mainareo ve ny zavatra azoko tamin'izany? Jesosy zany dia zany tena tsotra fandaminan zavatra mihitsy. Ametraka fanontaniana aminareo aho, ianao ve mora anaovana fifandraisana? Teboke mijanona dia sainy severikely zany. Marina izany hoe mora ifandaminan-javatra ve ianao? Ino zao zany? Inona zao no ilaina mba ahafaly anao? Inona zao no ilaina mba amirana anao? Hatraiza no mila ezahany olona melohan'ny anananao finiavana, ny amela ireo zavatra vitsy izay tsy nentina ataon'izy ireo. Ireo olona tena nikidika ny fahamasinana androany. Dia toy ny hoe tazony eo ange nanana atsasakadiny fotsiny izay. Dia dia tena mora ifandaminana kely foana fa ny mampalahelo za efa ho taona maro tena mandreraka mihitsy ny ara-miaina tamiko. Izany hoe saika tsy mitombona mihitsy ny mampifaly azy zany. Ary hitanareo zao, satria za tsy faly tamin'ny tenako. Tsy tiako loatra ny tenako ka tsy afaka n'ity zavatra hafa mitranga koa. Ka rehefa tonga ny hoe famindram-po, raha mbola tsy nianatra mihitsy ny famindram-pon'Andriamanitra ny amin'ny tenanao anao dia tsy ho afaka ny hamindra fony olon-kafa zany. Raha mbola tsy nandray ny fahamoram-panahyn'Andriamanitra ianao dia tsy ho afaka ny tsotro zany. Tsy afaka manome zavatra izay tsy nanantsika isika. Zany mahatonga an'izany zavatra zany manomboka amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Karazana fifandraisana manao nanao miaraka amin'Andriamanitra fa tsy mandatsy izy na masika. Fa mpamindra fo izy dia tsotra, sy marina ary mora mamela heloka sy mora. Jesosy ny laza hoe mankanesa aty amiko. Fa mora fanahy sady tsy miavonam-po hitondra famorahana eo amin'ny fiainanareo tsy mba hanery anareo tsy mba hanao anareo sahirana isaky ny manao diso ianao, hanampy anareo rehefa mila fanampianareo. Raha manao diso ianareo dia ho avelako zany ary anao hoe tsy maninona sa manao diso daholo sika. Dia ianao Jiosy ahitanao raha mitondra teny ohatr' izany ianao dia hitsakitsahany olona fotsiny avy eo. Zao misy fotoana za rehefa ilaina ny hijoroana amin'ny olona, zany hoe raha manana mpiasa izay tara lava foana ao ampiasana tsy mila miteny isan'andro hoe tsisy olona tsy maninona. Tokony ilaza zany hoe raha mbola tara foana ianao tsy maintsy voaroaka ihany. Fa na zany ary dia manao izay ho tombontsoan'izy ireo Fa za miresaka ilay olona tena tsy milamina mihitsy. Fa hitanareo zao isika zao manao diso avokoa. Ary tsy fahadisoan'olona mihitsy raha toa ka tsy mahavita ny zavatra rehetra izay ilaiko fitahin'izy ireo amin'ny fotoana voafetra zany. Raha vehivavy ianao zao dia hainao fa ny filanao dia miova isan'andro.
ndray andro anao mitady oroka sy tamotamy dia ny andro manaraka aza mikitika eo aza mikitika eo dia ilay raha mise amin'izany tonga dia lasa eny ary madama jereo aty amiko kitika kely anareo vetivety ary te ilaza zavatra aminareo izay tena nampianareo raha mianao nareo raha efa manambady ianao ajanony ny fanomezana asa ny vadinao mba hampifaly anao hoenao hoe andray izy zany tsy tokony hampifaly amihitsy lazaiko anareo zany anomboanareo azy tsy eo no anomboanareo azy manomboa amin'ny zavatra rehetra izay mety hampifaly azy nareo aloha ity programa manaraka ity dia novidinina manam-piara-miasa amin'ny ministera Joyce Meyer